ianao ray malala mandinika ny fo, ianao mamantatra ny vo, ary an'izao fotoana androany zao dia mianjaanjy eo anatrehanao ny momba anay rehetra. Hitanao zay maniry fatratra anao ary mangetaheta alala ny sitraponao sy anao ny sitrakao amin'ity androany ity. Tompo, ho anao rery ny ivoriana eto, Jesosy malala. Ho anao rery no ivoriana eto, misaotra ny amin'ny teny efa nomenao anay. Fa zay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra tokoa dia mahasoa fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fitezana famarinana, ho fantsiana zay diso, mba ho tanteraka ny olo fidin'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Dia isaorana ianao zany teny zany. Dia mbola misaotra anao koa fa mbola omenao teninao indray amin'izao fotoana izao. Tena ho takona tanteraka Tompo ny mahaizay anay amin'ny maha-olombelona. Fa ianao no hiteny, ianao no hiteny fanamasinao. Jesosy malala, misaotra ny amin'ny famindraponao sy ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fahendrenao fa ianao no laza hoe mahatsara ho anay ny fandehananao, mahatsara ho anay ny fialanao satria raha tsy miala ianao dia tsy ho avy aminay ny mpananatra, fa mahatsara ny alanao satria rehefa nandeha ianao dia maniraka ny fanahinao masina. Efa nasandratra ianao, efa nomena voninahitra ianao, ary dia ny fanahinao Tompo nomenao amin'ny fahafahana ary maimaim-poana. Zany fanahy ny fahamarinana zany hitarika anay amin'ity androany ity. Jesosy malala, na izy tonga eto na izy, tononoko amin'ny anaranao Jesosy ny hiteninao, andaitra any amin'izay fovato ho tonga no fonofo androany, zay mafiatoka Tompo ho tonga anaiky anao androany, noho ny teninao sy noho ny feonao, noho ny afonao, noho ny fanahinao zay miasa amin'ity toeran'ity androany. Mba tsy ho am'fahazarana ny andraisanay ny teninao, mba tsy ho anaty simongamonga na anyany ny andraisanay ny teninao, fa hikasika ny tsirairay avy ianao androany. Ampitsikafina zay rehetra tsy avy aminao amin'ny tsirairay avy androany, anadiovanao Tompo amin'ny teninao, an'izao fiarahana zao toerana zao. Ny feo rehetra tsy avy aminao dia ampanginina amin'ny anaranao Jesosy mpamonjy zany. Zay faneligelenana avy amin'le ratsy dia toerina amin'ny anaranao Jesosy tsy manan-kery zany. Zay zavatra ara-nofo tsy hanana fahefana nanjary eto, fa ianao fanamasina no hiasa mahery, hamoky ny tany, hamonto ny tany, amelombelona ny tsirairay avy ny teninao Jesosy, hamoky ny tsirairay avy ny teninao. Ary rehetrarehetra tonga eto handray ny teny avy aminao, tondra fiainana ho azy zany. Fanamasina malala amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy. Amen. Amen. Tao resika tenin'Andriamanitra, Hébreux 4:9. Hébreux 4:9. Hébreux 4:9 andininy fahasivy. Hébreux 4:9 andininy fahafito azafady. Hébreux 4:9 andininy fahafito. Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy sonkosonko kosa dia lavina sady akaiky ny ozina ary ny hafarany dia hodorana. Averiko a. Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona hiasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy sonkosonko kosa dia lavina sady akaiky ny ozina ary ny hafarany dia hodorana. Amen. Toy an'izay teny rehetra nolazaina teo zany ho amintsika androany. Velona sy mahery tenin'Andriamanitra, velona sy mahery ty tenin'Andriamanitra ty, maranitra mihoatra no ny sabatra roa lela, ary miasa amintsika tsirairay avy androany, ampisaraka zay avy amin'Andriamanitra sy tsy avy aminy,
andrasa, anao opération, any amin'ny fotsika, any amin'ny setsika, any amin'ny fiainatsika tsirairay avy any androany. Ty tenin'Andriamanitra ty. Ho avy Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Vonona ve ianao? Ho avy Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Vonona ve ianao? Anisany no akarina ve isika ianao raha ho avy eny amin'ny raony lanitra Jesosy? Ianao no malala azy. Tsy fitsarana zao teny zao, tsy ho fanamelohana, fa fametrahana anao manoloana ny famarinana. Ary tonga anao hanapa-kevitra arak'izay ao anatinao. Fa ny mahatsara an'Andriamanitra, Andriamanitra tsy manery. Tsy manery Andriamanitra. Rehefa miresaka izy any amin'ny Deutéronomia dia miteny misy izy hoe napetraka eo anoloanao ny fahafatesana sy ny fiainana, napetraka eo anoloanao ny fitahiana sy ny ozina. Anjaranao no mifidy. Fa izy tsara ary mpanolontsaina ary endry izy dia miconseiller izy manolontsaina hoe mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Tsy manery izy. Tsy manery izy. Tsika olombelona sy robot. Ary tompona ndraiky tsika raha very. Tompona ndraiky tsika raha very. Fa tsy hoe za very fa tsy tian'Andriamanitra. Efa nasehon'Andriamanitra ny fitiavany asa ianao. Efa vita ny anjarany. Efa zay ny lazainy hoe vita teo amin'ny azy fijaliana. Ary tsisy nina ataontsika tsony fa mandray ny famonjena, mandray ny fanomezana. Fa raha fanomezana atolotra ka tsisy mandray dia ahoana? Fahatsoana ho an'ilay mpanolotra ve? Eloka ho an'ilay mpanolotra ve? Tsika malagasy ary ny teny hoe afaka didy amin'ny fatana. Fa naninona? Fa ny tompo mirehatra foana ny kitay. Asakasaka ao. Androany ty tenin'Andriamanitra ty aza atao fahazarana ny miaino azy. Androany ty tenin'Andriamanitra ty aza atao ho fombafomba sy fandaniam-potoana. Sy hoe maketo ny hafa dia maketo ihany koa ianao. Fa mba teny hamangy anao zany ary aza ho dify an'ilay teny mamangy. Fa mba teny anome fiainanao anao. Amen. Fa ho avy eny amin'ny raha ho lanitra Jesosy Kristy tompo. Ary rehefa ho avy eny amin'ny raha ho lanitra izy, aka izay mitondra vo tsara. Toy an'ilay tamin'ny heriny ihany ty teny ty. Fantaniana apetraka amintsika dia zao, tany manao ahoana ianao? Ho an'i Jesosy. Tany manao ahoana ianao? Inona mivokatra mivoaka eo amin'ny taninao? Fa misy tany anankiroa voalaza atao amin'ity Hebreo ty. Ny tany anankiray io izy dia mavokatra anana tsara, mety ho an'izay ny asa azy, dia maninona? Mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa ny azo anankiray, ny tany anankiray izay mandray ny rano, inona ny voaka eo aminy? Tsilo, songosongo. Tsisy ilana an'izany. Tsisy ilana an'izany. Tsy mahasoa an'iza mihitsy zany. Dia hozy izy hoe lavina ary akaiky ny ozina ary ny farany dia hodorana. Iza amin'ireo no misy atsika? Ilay tany voalohany sa ilay tany faharoa? Aza vela andalo ny teny. Fa mba hivaly izay fanontaniana izay zao tsika miresaka izao. Ary ny hirariko raha ilay tany faharoa ianao mba hirinao ilay tany voalohany. Le maninona? Mamoa anana tsara, mamoa vo tsara, masoa an'izay ny asa azy ary mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa tsy mba le anana le tany anankiray tsilo songosongo mivoaka eo aminy, lavina, hoarina, hodorana ao anatin'ny ozina. Manahoana ny fiainanao amin'izao fotoana? Manahoana ny fiainanao amin'izao fotoana? Sao dia miaina anaty ozina? Sao dia miaina ao anaty ozina? Miaina ao anaty fandavana an'Andriamanitra? Fa rehefa miaina ao anaty fandavana an'Andriamanitra dia misy ny ozina ary tsy misy ny fitahian'Andriamanitra. So misy blocage amin'ny fiainanao, so misy tsy fahatomombarana ny fiainanao, so dia lazainao fa misy ozina ny fiainanao, misy tsy filaminana ny fiainanao, misy zavatra tsy mirindra sy tsy mety amin'ny fiainanao. Tsy vokatry ny tsy fandoavanao fahafolo-karena mahatonga an'izay, oka zava-tsara, fa vokatry ty tany tsy mety andairan'ilay rano ary songosongo no mivoaka, tsilo no mivoaka.
androany tompo tena mametraka amintsika tsirairay avy firy taona zay ny nonao tenin'Andriamanitra na teto na tsy teto afrina zay nandraisanao tenin'Andriamanitra efa mba mijery vokatra aminao amin'izay ny tompo efa mitady vony tompo ary Jesosy entitra io Jesosy io mpitsara marina io Jesosy io mpanjaka io Jesosy io tompo io Jesosy io ary manao zay tiany atao zao ny voasoratra nohony Jesosy ndray andro rehefa nohony Jesosy dia nandeha nakeny amin'ilay aviavy faly mihitsy Jesosy hoe ry misy aviavy mandrobona be misy raviny tsara tare fa rehefa tonga teo Jesosy nanala ny anoanan'i Jesosy ve le aviavy tsy nanala fa naninona tsy nanala tsisy vo dia inona nataon'i Jesosy rehefa tsisy vo le azo nanino Jesosy ay Jesosy manozina marina sady iza nozoniny Jesosy le aviavy aza misy vo aminao tsony aza misy mihinana vo aminao tsony ny ampitsony iny nandalo teo Petera maina le aviavy tsisy niraisana tsony maina le aviavy tsisy niraisana tsony mahery ny tenin'Andriamanitra misy fiatraika ny tenin'Andriamanitra fa androany amin'ity androany ity aza vela mandalo ny teny fa mitaky vokatra amintsika Jesosy mba tsy ho le aviavy mandrobona be fotsiny sika tsara endrika ety ivelany maitsomaitso tsara tarefa tsisy vo fandetavan'i Jesosy mila vo ary tsy vo songisongo sy tsilo tsy vo songisongo sy tsilo fa vo tsara voankazo tsara hoan Jesosy aizany misy atsika inona ny fiatraika ny tenin'Andriamanitra zay nafafy tamintsika fa zay lazainy hoe mandray ranonorana matetika mifoaka ranonorana matetika fa aiza vokatra le izy rehefa tondraka avy eo rehefa tonga amin'izay le fotoana fijijala to songosongo no hita to tsilo no hita fa aiza le vo tsara ny tany mandray Andriamanitra dia mpitsara Jesosy dia mpitsara Jesosy dia mpanadina ary mbola ho adinitsika amin'ny zavatra rehetrarehetra voaray atsika ho adinitsika amin'ny teny rehetrarehetra zay noraisitsika ary ny anadinana atsika dia zao aiza ny vokatra le teny nomenantsika aiza ny vokatra le teny nomenantsika nanova avy nanova ny fomba fitafiko ve nanova ny fomba fiogoko volo ve nanova ny toe-poko ve nanova ny fomba fiteniko ve nanova ny fitondran-tenako ve fa raha tsy nanova ninninona dia mbola tsilo sy songosongony eo mbola tsilo sy songosongony eo ary lavina dia hozonona dia hodorana ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra tsy fampitahorana fa fitiavana ny zarana le teny mba hanana lay votsara tsika ary hoeken'Andriamanitra tsika rehefa tonga eny amin'irao ny lanitra izy havana malala fotoana zao hiverenana amin'i Jesosy raha efa mamoho tsara ianao misaotra an' Jesosy zany dia rain' Jesosy ankalazaina izy omena voninahitra izy tohizo mamoaza bebe koa hatrany tohizo ny lalanao miaraka amin'i Jesosy raha mbola tsy mamoha ianao evero ny lalanao dinio ny mombanao aiza ny mahatonga azy tsy mamoha aiza ny mahatonga azy tsy mamoha fa mila vo Jesosy ary tsy von'ny hafa no alainao entinao anatrehan'i Jesosy fa voanao ihany amitsika tsara zay tsy von'ny hafa hoe ry vavaka be aloha hoentiko eo anatrehan'i Jesosy ry tsara fo be ry tsara fanahy be hoentiko eo anatrehan'i Jesosy ho anahy tsia seul miaraka amin'i Jesosy tsy irairay no miseho anatrehan'i Jesosy fa tsy hoe dadanay no miseho anahy na ny zokinay no mitondra anao eo anatrehan'i Jesosy na ny pasteranay na ny mpaminanay na ny apôstolinay fa rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy ny tsirairay no mijoro eo anatrehan'i Jesosy halleloia ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra misy vovy ianao hoentiny eo anatrehany
ivohy tsy resaka vola, tsy resaka fitaovana materiel, tsy resaka asa be natao a, fa raha asa be natao io katolika ny tonga voalohany any, ry Père Pedro ny tonga voalohany any raha asa voalohany, fa tsy zay mahatonga any, tsy zay mahatonga any, tsy ny asa ataonao io, tsy ny délivrance vitanao io, tsy ny miracle nataonao io, fa be da be nge mahavita miracle fa tsy fantatry Jesosy momba azy, be da be nge no manao délivrance, délivrance mafana, délivrance matazaka, de da be manao ankaredina ara-pivavahana fa tsy Jesosy tsy mahafantatra azy, satria tsy ino vody adavon Jesosy voalohany indrindra, tsy ino vody adavon Jesosy, surprise be rehefa ho avy any amin'irao milatro Jesosy, surprise be, satria mpanao miracle tsy tafiakatra, satria mpanao délivrance toy izany any délivrance Jesosy efa lasa miaraka amin'ny fiangonana. Mampatahotra zany a, mampatahotra zany a, satria mitory-teny tsara lahatra, tsara feo, tsara fandaminana, mbola manohy hitory-teny fiangonana nefa efa miakatra, satria tsy isy an'ilay vo tsara, mbola tsilo songosongo no hita. Endrika zany tsilo songosongo zany tsy zavatra tsara zany, zavatra mandratra, zavatra manafitohana, zavatra mahafaty, tsy mitondra soa ho an'ny hafa, tsy mitondra soa ho azy. Amin'ity androany ity, inona ny voentinao eo anatrehan'i Jesosy? Inona ny voentinao eo anatrehan'i Jesosy? Mankatoa ty tenin'Andriamanitra ity ve zay voasoratra rehetra ato? Ho an'izay pastera vehivavy ka mandray ty teny ity, esory aingana ny akanjo maha-pastera anao, mijanona tsy manao pastera fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, fa tsisy pastera anaty baiboly ka vehivavy, tsisy apôstôly anaty baiboly ka vehivavy, tsisy mpaminany ao anaty baiboly ka vehivavy. Ary inona no efa no rahantsika? Ty tenin'Andriamanitra ty no rahantsika. Rehefa tsy voasoratra ato zany dia ahoana? Tsy arahana. Fa zay voasoratra ato no arahana. Ary raha mamaky ianao any amin'ny epistile soratan'i Paoly, rehefa mametrapetraka izy ny amin'ny hoe loolona sy ny mpitandrina ao fiangonana, dia voalaza ny hoe ny mpitandrina ozy izy dia lehilahy manambady tokana. Amin'ny teny gasy moa izy hoe manambady tokana fotsiny, fa amin'ny teny frantsay izy dia milaza misy hoe mari d'une seule femme. Ahoana ny anazavanao an'izany? Mazava be nge zany e, zay te ho pastera, zay te ho mpitandrina, dia tokony ho lehilahy manambady tokana na mari d'une seule femme. Tapitra, tsy miady hevitra be amin'izany tsika. Io ny tenin'Andriamanitra. Raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ankatoavy zay voasoratra, fa aza mihoatra zay voasoratra ato, fa tokony hiverina amin'izay araky ny tenin'Andriamanitra biblika na hoe scripturaire. Ka zay mpaminany vavy, apôstôly vavy, pastera vavy any, raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mipetraha, mipetraha, doro ny diplôma, doro ny akanjo, mandoaleo anatrehan'i Jesosy, mibeba, tsy vita mipetraka fotsiny fa mibebaka, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Amen. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy ara-baiboly zany. Dia ozy ianao hoe ao anaty baiboly koa nge tsisy hoe mihinana vary rehefa atoandro, tsy mitovy io. Tsy resaka vary ny resahako aminao, tsy resaka sakafo ny resahako aminao, resaka ara-pivavahana, resaka fiangonana ny resahako. Fa misy matsy andray io teny io dia teny hoe kray zany koa ara zany dia manaova kapa jiosy ianao e, dia manaova akanjo lavalava, satria zany tamin'ny andron'i Jesosy tsy raisina amin'izany io, fa diso be ny adihevitra raha izay, diso be ny resaka raha izay, tsy zany ny resaka resahantsika. Fa nisy matsy nytoriana nanambarana tenin'Andriamanitra ohatr' zany a, mandrava n'le tena tsy ara-baiboly a, dia ozy izy eo ao anaty baiboly nga misy hoe mambole vary dia mihinana vary malagasy, dia rahatratra zany hoe tsisy an'izany tokoa anaty baiboly, ka maninonareo mamboly vary sy mihinam-bary. Resaka ara-panahy ny resahantsika, resaka ara-panahy ny resahantsika, resaka rafitra fitonana ny resahantsika, resaka ara-baiboly ny resahantsika. Halleloja, amen. Ao ventsika, tsy matory a, ao tsara, mifoazy ianao zay matory a, fa zay ny tenin'Andriamanitra. Tsisy révérend zany, révérend vehivavy na révélant lehilahy, raha tsisy révérend lehilahy,
tsisy révérend zany ny révérena dia Jesosy ihany. Mirévéré zany hoe miondrika eo anatrehan'i Jesosy. Halleloia. Miondrika eo anatrehan'ny mpanjaka. Raha miondrika eo anatrehan'i Jesosy koa ianao androany, amin'ity androany ity, aoka ianao anatin'ny fanajahana azy tanteraka. Halleloia. Vonoina tsara ny telefônina. Raha eo anatrehan'i Jesosy zazakely mihinana goûté fa ny olon-dehibe aoka tsy hitsakotsako. Raha tonga eo hery-rajaona ary mampialina tsy afaka hitsakotsako tsika satria inona izy? Filoham-pirenena. Ka raha mpanjaka no miteny aminao, ny tompo no miteny aminao, tsy mihoatra noho izany ve ny tokony fanajanao azy? Halleloia. So dia veritsika hoe miala amin'ny Babilôna tsika dia zay dia anao zay tiantsika fotsiny ho an Jesosy. Fa Jesosy masina, marina, ary hoy Jesosy hoe raha tsy mihoatra noho ny fahamarina, ny fahariseo, ny fahamarinanareo tsy miditra fanjakany lanitra nareo. Enjana beka zany teny Jesosy zany e. Jereo fahariseo madio tsara ety ivelany manaraka an'io teny rehetrarehetra io. Fa Jesosy ny teny hoe raha vao tsy mihoatra an'ireny ny fahamarinanareo tsy miditra fanjakany lanitra nareo. Tsy miditra fanjakany lanitra nareo. Mila fanajana ny tompo raha lasana bavy. Mila fanajana entitra ny tompo. Aiza ny vo mendrika ny fibebahana. Aiza ny vo mendrika ny fibebahana fa zay le vody adavina. Zay nangalatra aoka tsy nangalatra tsony. Fa hiasa ozy izy mahisy anomezana ao ny hafa. Zany zao vody adavina zany. Zay nangalatra aoka tsy nangalatra intsony. Fa aoka hiasa ary misy anomezany ho an'ny hafa. Hitanao zany transformation amin'ny Jesosy. Ianao indray manome ho an'ny hafa. Halleloia. Tsara Jesosy. Ho avy Jesosy amin'irao lanitra veriko foana izay teny zay. Inona ny vo misy eo amintsika? Amin'izao fotoana, araka ilay voalaza teo, korotana ny tokantrano satria tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra intsony eo amin'ny tokantrano. Lany lohan'ny vavy. Ary voasoratra misy eo amin'ny Petera hoe ajao ny vadinao, tiavo ny vadinao. Eritrereto izy ho tahaka n'inona? Fanaka malemilemy kokoa. Fanaka malemilemy kokoa. Todika amin'ny rahalahy rehetrarehetra eto ahako mihaino tenin'Andriamanitra. Manao ahoana ny fandraisanao io vadinao io? Sao dia sokasokainao io vadinao io. Tsy azo sokasokaina io. Sao dia setrasetrainao io vadinao io. Tsy azo setrasetraina io. Mahita amin'ny Jesosy amin'izany ianao. Satria an Jesosy zanaky ny mpanjaka ange io entinao io. Zanaky ny mpanjaka io entinao io. Confieny aminao. Tsy azo batibatiny io. Tsy azo ambanibaniny io. Tsy azo aratsiny io. Fa an Jesosy io. Amen. Tsy hoe lany lohan'ny vavy dia anitsakitsaka. Tsia. Manana ny plasy amin'ny maizy azy ny vehivavy. Ary tsy manambany azy zany no tsy manambony azy fa mametraka azy amin'ny toerana tokony ho izy. Tsy hoe lehilahy dia tsy handro vary. Fa rehefa tokony mahandro vary, mandeha-trafo mahandro vary. Fa tsy hoe tsy mbola ao madama dia tsisy mahandro vary eo. Andrahoy ny vary. Ary eto ny afo. Mandehana miantsena raha lehilahy. Dia vidio izay loka tsara any. Vidio izay vary tsara any. Fa tsy hoe asa-behivavy zany, vehivavy manao an'izany. Ny lehilahy manana an Jesosy dia feno fandreferana, feno fitiavana, feno fikarakarana ny tokantranony. Lehilahy manana an Jesosy tsy hoe hitory teny foana. Tsy hoe hanao gala evangelika. Tsy hoe andeha hanao tafika masina foana. Fa ny tokantrano voalohany raha lasaina bavy. Tokantrano voalohany a. Rahalahy moa resahako eto. Mandehana miantsena, vidio ny vary sy ny laoka, tonga avy any madama efa io vary sy laoka efa vita. Tsy manambany anao velively zany. Fa mariky ny fitiavana zany. Sao dia ato misy tsy mandreha-trafo mihitsy, misy tsy miantsena mihitsy, misy tsy mahandro vary, misy tsy mitetika laoka sy ny sisa. Tsia. Miaraka ao daholo. Sao dia io plasinao io dia tsy mety raha zany manao azy. Raha lehilahy tompona andraikitra mitokantranonao ianao. Hitanao na tonga ny vadin'ny Potifara lasa nanadalan'i Josefa. Satria tsy hita tao foana Potifara. Josefa foana ny tao. Josefa foana ny tao. Tsy hita mihitsy le lehilahy tena vadiny. Farany lasany Josefa masony. Tsy hita mihitsy raha lehilahy tsiny. Napetraka Potifara ho an'ny Josefa daholo ny fitantanana.
ny fanapahany fandaminana io voasoratra baiboly hoe afa-tsy ny vadiny ihany ambava fotsiny zany fa i Potifara tsy tao an-trano tsy présent tsy hita tao an-trano dia rehefa tsy hita tao an-trano lasa i Josefa mibahana teo raha lehilahy so be loatra ny miasa foana tsy hita ny vadinao misy ianao fa mba hasivo fandaminana e mba hita ny vadinao matetika so hoe miasa mitory mandeha mitory foana ny ao tokantrano ao nefa tafihan'ny satana ny zaza aveo lasa mifoka sigara zaza aveo lasa majangajanga lasa manolana lasa manao fahaditsana maro ary tsy magaga ianao raha mahita amin'ny gazety aveo hoe pastera zanaka pastera nanao an'izao satria pastera tsy ao an-tranony jereny fa anivelany foana tetika satana daholo zany ny asanao voalohany raha lehilahy ao an-trano ny ao an-trano manana an Jesosy ve manjaka ao ve ianao en sécurité ve ny ankohonanao fa tsy hoe manao tafika masina manao fitoriana dia tsy hita ao foana mitsoka adidy zany ilaina manao tafika masina ilaina mandeha manao toriteny ilaina ny mety manao fitoriana amin'izay sehatra ametrahan'ny tompo fa jereo tsara le tokantrano lanjalanjao le izy fa tsy mandeha anjambany fotsiny hoe ka tsao aloha fahazakan'Andriamanitra sy fahamarinana atao daholo ty rehetrarehetra ty fahazakan'Andriamanitra sy fahamarinana voalohany tokantranonao halleloia mba tena ho tia ny vadiny lehilahy zay le voalaza teo hoe tiava ny vadinareo ary vero izy tahaka ny fanaka malemilemy kokoa fa tsy mitovy amintsika lehilahy io vehivavy io mila fahalefahana io mila tampotampo io mila teny malefaka io mila jerena matetika io fa lehilahy tsy mivaky loha dia tsy dia mijerijery tsy fataro le vehivavy hoe zay ny zavatra ilaina dia tsy ho sarianao izy hitovy aminao fa ianao mba mijery azy hoe mila tampotampo izy mila teny malefaka izy mila teny milamina izy mila karakaraina izy apetraka amintsika tsara zay amen tsy mahainao amen na rahalahy manaiky sa tsy manaiky sa tsy biblika ve zany ajao karakarao fa rehefa tena sitrapon'Andriamanitra rehefa tena sitrapon'Andriamanitra zany manome fotoana ho anao foana ny tompo hoe tsisy fotoana mihitsiko ny fahaiza mandamina tsara no entina miady fahaiza mandamina tsara no entina miady halleloia tsy ny hevitra ao foana raha lehilahy antanio raha vehivavy fa tsy hoe zay tapahako zany manapaka zany lohany fianakaviana zay tianao daholo tsia ifampiarahana io ahoana mety vera sala am'izao mety vera ohatran'izao dia mifandinika fa tsy tonga dia manapaka fotsiny avany dia milasaka amin'ny fotsiny didy hoe zay zao le izy ony dia zay no atao fa mila mifanaraka mila mifankahazo mila mifandray tsara fa mpanolo-tsaina endraka vehivavy mpanolo-tsaina endra vehivavy ary napetraka ny tompo izay mahatonga ny tompo miteny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy tsy vitan-draha lehilahy rery fa anaovako vady sahazazy anaovako mpanampy sahazazy dia tena anaiky an'izay mihitsy sika rahaelahy feno fitiavana raha tsy hainao no mitia miraiketa amin'ilay voaloboka izanao mitia satria Jesosy ny manome fitiavana zay ny vahaolana raha tsy hainao no mitia miraiketa amin'i Jesosy dia manome fitiavana izy ilay tena voaloboka amoazanao fitiavana mandefitra maharipo mamindra fo miantra malemy fanahy zay le vo rehetrarehetra hiteny aminao ve zany fitiavana fandeferana maharipo malemy fanahy malefaka hiteny amintsika ve zany rahalahy fa zay ny tedaviny tompo zay ny tedaviny tompo halleloia ianareo vehivavy manaiky ny vatanareo moa efa voalaza teo tsy lazaina ntsony fa tena tokony anaiky ny vavy ny lahy tsy ny vavy manapaka tsy ny vavy no mibaiko fa miresaka amin'ny lahy ary rehefa misy fanapahan-kevitra mila raisina ny lahy manapa-kevitra farany ary mila manaiky vehivavy amin'ilay fanapahan-kevitra reo aveo fa tsy mononmonona tsy menomenona ao anatin'ny fanoavana fankatoavana
hoy zay rehefa nandeha ny andalana eny miresadresaka de be da be zao vehivavy lasa mitondra tomobile. Taloha tsisy vehivavy mitondra tomobile zany, lehilahy foana ny akamaroany hitanao mitondra tomobile. Zao vehivavy efa miaraka amin'ny 4x4 raha mitondra taxi, efa tena hoe le vehivavy zany efa lasa lohany. Satria le voalaza teo matory ny lehilahy tsy eo foana fa mila miverina ankatoavy ny tenin'Andriamanitra zay ao am' Jesosy. Manaiky ny lahy tsy manitsakitsaka. Hoy izy voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny lahy dia ajainy ao am-bavahady. Fitaka ny hatsarambika, zava-poana ny hatsara-tarehy, fa ny vehivavy matahotra an' Jehovah ny derainy. Mba hisy vehivavy matahotra an' Jehovah maro ke eto. Amen. Fitaka ny hatsarambika, zava-poana ny hatsara-tarehy, tsy important zany. Ato ny zava-dehibe. Vehivavy matahotra an' Jehovah, zay ho le vo zay. Voraintsika zay fampianarana zay fa mandeha daholo zay, ny vo zany dia tahotra an'Andriamanitra. Ny vo dia fahalefahana, fitiavana, famoram-panahy, fahalemem-panahy. Tsy mivoaka zany raha tsy miraikitra amin'i Jesosy le tena voaloboka ianao. Tsy mivoaka zany. Tsy mivoaka zany. Fitiavana. Halleloja. Ho an'izay tanora eto ka manana an' Jesosy ary te hiaraka amin'i Jesosy, nalana vavy, miteny mazava mihitsy aho. Raha hanambady ianao olona ao am' Jesosy arahana. Raha hanambady ianao raha lehilahy na raha vehivavy, olona ao am' Jesosy arahana. Raha nalala an'ity famarinana ity ianao ka hoe tena hoe fiangonan' Jesosy Kristy ianao, raha lehilahy na raha vehivavy, ka iroso amin'ny fanambadiana, mila olona mahalala ohatran'izay koa. Nalala ny famarinana, mahalala an' Jesosy Kristy, miaina amin'ity famarinana ity. Fa raha vao tsy zay io, korotana io, tsy milamina io. Korintianina voalohany toko fahenina raha tsy iso dia hozy izy hoe aza mety asiana zioka tsy atonona ikambananareo amin'ny tsy mino. Aza mety asiana zioka tsy atonona ikambananareo amin'ny tsy mino. Any hoe zioka zany dia mariazy zany. Any hoe aza miray, aza miaraka amin'ny tsy pino, ny pino. Fa inona ny iraisan'ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy? Inona ny iraisan'ny maizina sy ny mazava? Inona ny iraisan'ny Kristy sy Beliala? Tsisy ifandraisana zany raha resaka fanambadiana ny resahako. Tsisy ady hevitra io fa raha te hanana mpiadanana, raha te hanana fitsaharana, raha te hisy ny fitahian'Andriamanitra, raha lehilahy na raha vehivavy, olona ao am' Jesosy ary tena ao am' Jesosy arahana. Tsy mitena hoe olona protestant, na hoe olona katolika, na hoe olona evangelika, tsy mikoatson zany am'izao. Aleo ary olona tsy mahalala an' Jesosy mihitsy sanatria. Fa ny olona hoe ao anaty religion, voamaika tena fahasahiranana sy olana sy mikatso mihitsy ianao raha religion ny arahanao. Tsy fanavahana zany, fa resaka fanambadiana saropady. Ohatrany hoe miditra kely amin'izay aho koa, satria misy mila izarana an'izany eto. Hitanao nahazo ny Solomon, nahazo ny zanak'Israely, natonga ny zanak'Israely io ao anatin'ny korotana maro sy ny sisa sy ny zara roa ny fanjakana. Dia noho i Solomon nanino? Nanambady hafa firenena. Zay ny navoan'ny zanak'Israely. Zay ny navoan'ny fireneny Israely. Nanambady hafa firenena Solomon. Ny baiko napetrak'Andriamanitra nefa, ny didy napetrak'Andriamanitra dia tsy mahazo manambady hafa firenena. Satria rehefa manambady hafa firenena, zay le voalaza teny vehivavy kenjana be raha nodikodiny sy anadaly. Tsy nanana ny azo damosontsony Solomon, sy nanana ny izy azy amin'ny malohany tsony Solomon, fa nentin'ireo vehivavy ireo nijangajanga dia nanompo Andriamanitra tsy izy be da be. Dia Andriamanitra sarom-piaro, Andriamanitra mahery, Andriamanitra sarotiny. Rehefa nanompo sampy ny zanak'Israely dia nisaraka roa ny fanjakana, dia nanomboka amin'izay ny atake daholo ny firenena maro, lasa babo ny zanak'Israely tamin'ny Babilôna imitelo sa impiry. Satria nahoana? Noho ile Solomon tsy nankatony ten'Andriamanitra ka nanambady hafa firenena. Nanambady hafa firenena. Raha dika amin'izao fotoana ilay izy tsy hoe hafa firenena hoe malagasy ihany dia malagasy, fa raha ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny tokony arahanao. Ry tanora, olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aleo tena olona azo antoka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny arahana, zay hoe tsisy arahana mihitsy dia mba hiaraka amin'ito.
ozy ny teny frantsay zay hoe aleo tsy miaraka amin'olona tsy zay miaraka amin'olona nefa mal accompagné. Fa betsaka ny tena hoe ny dira-pahasahiranana rehefa diso safito amin'ny resaka vady ary tsy nandray vady araka ny tenin'Andriamanitra. Mazava amintsika tsara ve zay teny zay? Ianao andeha hivavaka ny azo karaoke ny tiany sahiranao ianao. Ianao andeha hitory tenin'Andriamanitra ny azy andeha hanao dômy tiany na andeha hanao rami sahirana ianao. De ny mbola tsy misankazy tsy mbola vita mariazy eritrereto. Misy itenenan'i Jesosy an'izany eto androany fa tsy mandehandeha fotsiny zay teny zany. Tsy vita ny sentiment fotsiny io. Hoe mahafinaritra ny bikany, mahafinaritra ny toetrany, afaka 5 taona ny bikany io dia miofy. Raha bika sendrika ny eritreretinao hanambadiana olona voalohany indrindra, diso fanantenana eo anao. Hiaraka aminao io rehefa 15 taona nareo tsy le endrika tary amin'izy 15 taona tsony ny hitanao. Fa le ao am-po le tahotra an'Andriamanitra ny mila ananana. Tsy mandeha amin'ny sentiment io mahafinaritra, tsy vita ny mifanatitra bus, mifanatitra mandeha riserisy fotsiny io. Sentiment daholo zany mamotika ny sentiment. Fa olona manana an' Jesosy ve? Olona mitoetra tsara ao am' Jesosy ve? I olona miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ve? Halleloja. Apetraka amintsika tsara zany teny zany. Lava avy taloha reto. Fa maro any tena efa sahirana. Nefa rehefa tafiditra ao tsy azonao tsony no misaraka fanambadiana. Mandrakizay io dia mandrakizay. Ka alohan'ny hidirana amin'ny tandrema aloha. Fa be dia be nefa mpivady avy eo sahirana hoe izy te manao an'ity, izy manao an'ity. Hafa le sentiment tamin'ny mbola tsy nanambady. Fa rehefa manambady hafa indray ny lavitra ao, hafa indray ao tsy kilalao tsony ao. Dia tena apetraka amintsika zay, latsaka izay teny zay a. Aza miteny tsony hoe tsy nalala. Aza miteny tsony hoe tsy nalala fa zay ny famarina ny tenin'Andriamanitra. Ao engagement io mandrakizay. Araka ny tenin'Andriamanitra ve? Halleloja. Mazava koa zay. Mamofo fahamarinana, mamofo fahamasinana, mamofo fitiavana. Ary rehefa ekenao io vavadinao io hatramin'ny farany io dia ekenao hatramin'ny farany, feno fitiavana. Tsy ho fitahanao tsony io raha lehilahy amin'ny vehivavy hafa. Mahazo amin'i Jesosy nge hoa, Jesosy nge, Jesosy mahita ao ambony ao. Eto tsika zao milamina be daholo, Jesosy mahita ny ao am-pontsika ao, mahita ny fiainantsika isan'andro anandro. Ary matoa mandeha zany teny zany, misy etefany zany eto. Tsy mandeha ho azy io teny io. Misy pastera mbola mijangajanga. Pastera nefa. Pastera mbola mamitaka ny vadiny amin'ny vehivavy hafa. Ary hita maso mihitsy, hita ny olo rehetra mihitsy. Sonkosonko zany, tsilo zany, laviny zany, hozoniny zany, dorana ny farany. Fa rehefa nekenao teo anatrehan'ny tompo io andraikitra lehibe anao io, ny tiany io hatramin'ny farany. Ny anajany io, ny ankatohany io, ary tsy ho fitahana sy ambakaina amin'olo-kafa. Ho an'ny lasy vavy zany. Mandeha daholo le teny araka ny tenin'Andriamanitra, mamovo tsara ho an'i Jesosy ve? Fahamarinana, fahamasinana, fahadiovam-po, tahotra an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy azo vazovaziana. Fa inona? Zay nafafin'ny olona no? Tsy zay. Misy mamafikasaka ve dia azo voanjobory? Tsia. Tsia. Rehefa namafikasaka ianao a, kasaka no alainao eo. Tsisy mirakly io. Rehefa namafy fahafatesana ianao, fahafatesana janjainao. Rehefa namafy fahotana ianao, inona ny tambony ota? Fahafatesana ny tambony ota. Rehefa namafy tsy fankatoavana ianao, inona vokatra tsy fankatoavana? Ozina. Ozina. Ary rehefa voaozina, dorana. Fa androany raha lasaina bavy makanesa ao tongotra Jesosy, ankatohanao a Jesosy. Ankatohanao a Jesosy. Hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa nanota ny zanak'Israely ary naka an'le zavapady, dia ozy ny tompo hoe tsy sitrako ane ozy izy ny tavoary, tsy sitrako ny menaka ray alina, tsy sitrako ny diloilo, tsy sitrako zany, fa ny sitrako voalohany indrindra dia ny fankatoavana.
fankatoavana mankatoa ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Manaiky an'Andriamanitra ve ianao? Fa rehefa ao amin'i Jesosy dia ao amin'i Jesosy zato isan-jato. Ao amin'i Jesosy zato isan-jato, mamovo tsara ho an'i Jesosy ve ianao? Fa no any ny tenin'Andriamanitra manadio antsika eto amin'ity androany ity, manadio antsika, manadio antsika, manadio antsika. Zany teny zany, aza velomandalo zany. Ny sonkosonko sy ny tsilo koa fahasiahana, masika foana. Manana an' Jesosy nefa masika, masika ty amin'ny tsy antony. Raha manana an' Jesosy raha lasaina bavy tsy hita eny aminao intsony zany fahasiahana zany. Mety hita zany 2 minitra fotsiny fa 2 minitra atao anatin'ny herintaona. Na 10 minitra atao anatin'ny herintaona, fa tsy lalàna aminao manana an' Jesosy nefa mbola masika velona ihany. Tsy vody atavy ny tompo zany, tsilo sonkosonko koa zany. Tsilo sonkosonko zany. Na inona zavatra amin'ny trango eo, na inona mianatra eo, tsy manana fierana amin'ny Jesosy ianao ka izy nanao an'izao, ka nisy an'tiako, ka nisy an'riko. Ianao sy Jesosy rery. Nahoana ianao masika? So tsy miorina tsara amin'i Jesosy ianao, so dia tsy miraikitra tsara amin'ilay voaloboka ianao dia masika. Dia miraikitra tsara amin'ilay voaloboka ianao dia tsy masika. Dia iny ianao fa tsy miraikitra amin'ilay voaloboka, masika indray ianao. Io misy mila ray firaketana isan'andro isan'andro. Zay mahatonga Jesosy miteny koa hoe eto isan'andro ny azo fijaliana dia manaraha isan'andro ilay izy. Rehefa raisinao isan'andro ny azo fijaliana tsy mipoitra hoe fahasiahana. Fa rehefa tsy raisinao indray ny azo fijaliana, velona indray ilay nofo, masika indray ianao. Dia ampanahy io raha lasaina bavy isan'andro isan'andro. Kizitina, tsy tohinina. Ny olona manana an' Jesosy zany raha lasaina bavy tsy kizitina tsony. Ny olona manana an' Jesosy zany tsy olona tsy tohinina tsony, fa olona tsy sarotiny tsony zany, fa olona tsopo. Satria izy anao rano, Jesosy tsopo. Sa tsy tsopo Jesosy? Jesosy malefaka, Jesosy mandefitra. Dia rehefa miraikitra amin'ilay tena voaloboka ary ianao ve? Le tena voaloboka, malefaka, tsopo, maharitra, feno fandeferana, tsy kizitina, tsy masika, dia tsy tokony ohatr'izay koa mivoaka eo amin'ilay vonao. Halleloja. Raha voaloboka ny iraiketanao, tsy tokony hisy sonkosonko mivoaka mihitsy eo. Zay raha voaloboka, raha tena voaloboka ny iraiketanao, tsy tokony hisy tsilo mivoaka eo. Halleloja. Halleloja. Miraiketa amin'ilay tena voaloboka. Miraiketa amin'ilay tena voaloboka. Mbola miverina zay tamin'ny herin'ny androany, zay teny zay mbola miverina androany. Fa ny zava-dehibe iraiketanao amin'ilay tena voaloboka, movo tsara ankalazana an'Andriamanitra. Fa efa vita an' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Efa maty niaraka tamin'i Jesosy ianao. Niarana tsangana ianao amin'ny fiainam-baovao, olona vaovao amin'i Jesosy. Lasa ny zavatra taloha. Ampanahy ianao fa vaovao amin'i Jesosy. Ilay fanahinao iny no mitarika ny nofonao, mitarika ny sainao, mitarika ny tenanao. Vaovao amin'i Jesosy. Halleloja. Halleloja. Akaiky ny fiavian'i Jesosy. Akaiky ny fiavian'i Jesosy. Fiangonana madio, fiangonana masina, fiangonana tsisy petipetina, fiangonana tsisy fahotana. Halleloja. Halleloja. Tany aiza misy ianao? Tany inona ny taninao? Mamokatra tsilo sa mamokatra sonkosonko? Sa mamokatra anana tsara? Ho tahian'Andriamanitra. Petraka amintsika tsara zany teny zany. Fa io ny firaisana amin'i Jesosy ihany. Firaisana amin'i Jesosy ihany. Firaisana amin'i Jesosy ihany. Raiketanao amin'ilay tena voaloboka. Aok'izay ny vazivazy. Aok'izay ny sangisangy. Aok'izay ny kilalao. Mibeba ianareo. Zay ny afatra. Mibeba ianareo. Ny dikany hoe mibeba. Teny grika dia hoe metanoia. Dikany hoe metanoia. Ny dika teny sasany izy dia hoe metamorfosevo. Metamorfose zany miova, miova. Inona miova? Bibitsonjo rehefa me mandeha dia mivadika lolo. Dia aveo me manidina, miova tanteraka, tsy hitanao tsony na bibitsonjo azy. Zay no atao hoe metamorfose.
zay natao hoe transformation, zay natao hoe fiovana. Raha ao am' Jesosy koa sika ka milaza fa ao am' Jesosy nefa mbola tsisy fiovana, tsy ao am' Jesosy zany. Tsotra fotsiny, tsy ao am' Jesosy zany, mbola tsy tao. Fa raha ao am' Jesosy zany tonga dia miova ho azy, miova ho azy, miova ho azy, miova ho azy. Tsy ny fiazahan'ny tena fa ny fiasan'ny fanamasina, fiasan'ny fanamasina. Ilaina mihitsy ny mitory fibebahana amin'izao fotoana, ahatonga ny olona anaiky an' Jesosy, ahatonga ny olona hiova fitondran-tena, ahatonga ny olona andeha amin'ny fahamasinana sy andeha amin'ny fahamarinana. Halleloja. Hiova ny fomba fanao. Fa amin'izao fotoana tsy toriana aminao intsony zany fibebahana zany, ary tsy hain'ny fiangonana zany hoe fibebahana zany. Dia rehefa tsisy fibebahana dia fahotanany ao, fahaltonany ao, faharatsinany ao. Fa ny tompo miteny misy hoe mibebaha, mamoaza vomendrika ny fibebahana. Halleloja. Raha isikelikely tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreux toko 4 teo. Hébreux toko 4:4. Hébreux toko 4:4. Fa izay efa noazavainy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanamasina, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy, nefa niembotra dia tsy azo vaosiny indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho famenarana. Miraisitsika tsara zany teny zany. Izay efa noazavainy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanamasina, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy. Tena hoe bebaka efa olom-baovao ny ovafo am' Jesosy mihitsy zany. Nefa naninona niempotra tsy azo avaozana indray amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho famenarana. Tsika tsy naman'izay miempotra, tsika tsy naman'izay miempotra, fa naman'izay maroso am' Jesosy. Amen. Mbola te hiroso am' Jesosy ve ianao? Mbola te hiroso am' Jesosy ve ianao? Fa lazaiko anao fa tsisy hevitra, tsisy lalanao fa tsy eo am' Jesosy, tsisy famonjena fa tsy eo am' Jesosy. Anafaka anao Jesosy, anafaka anao Jesosy. Misy atotehanao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy mety vita, satria mbola misy fanahy mamatotra, mbola misy fanahy ny fijangajangana. Mila midélivrer anao Jesosy, mila midélivrer anao ny tenin'Andriamanitra. Misy ato mbola mangalangalatra, mbola mandaingalainga, mbola mamitapitaka, ary te hiala fa tsy afaka. Jesosy no midélivrer anao, satria tsy afaka mavonjy teny ianao. Misy ato mbola voagezageza, voafatotro ny fahotana maro. Androany Jesosy midélivrer anao, manafaka anao. Zany teny zany, manafaka anao Jesosy androany, manafaka anao Jesosy androany. Te hiditra amin'ny fiainana ve ianao? Te ho mpanompo-ankasitrahana ve ianao? Te hamovo tsara ve ianao? Jesosy no mampamovo tsara anao. Halleluja, halleluja, halleluja. Raha miaiky ny fahotantsika isika ozy izy, dia maninona izy? Mahatoky izy, marina izy, mamela ny fahotantsika, manadio antsika maninona? Ho afaka. Tanao zany ho afaka zany. Tsy afaka ianao raha tsy manaiky ny fahotanao am' Jesosy, tsy afaka ianao raha tsy ny rano Jesosy manadio anao, tsy afaka ianao raha tsy ny rano Jesosy mihitsy no mikasika mamotika an'izany. Ary ozy hoe ho afaka amin'inona? Tsy fahamarinana rehetra. Io tsy fahamarinana rehetra io dia zao raisin'ny tompo tsirairay mihitsy. Ohatra misy fahotana 10 aminao, tsongatsongainy tsirairay mihitsy. Ty le mangalatra, ty le mijangajanga, ty le mandainga, ty le tsisy fitiavana, ty le be lolo-po, ty le tsy mamindra fo. Tsirairay reny raisin'i Jesosy reny dia avelany ianao. Halleluja, halleluja, halleluja. Misy ny vahaolana dia Jesosy zany, misy ny vahaolana dia Jesosy zany. Mbola afaka mamoy ianao, mbola afaka mamoy ianao, mbola afaka mamoy ianao. Amen. Mbola afaka mamoa an' Jesosy ianao, hiala ny songosongo, hiala ny tsilo, ary votondrano tsara, amovo tsara ho an' Jesosy.
amovo tsara ho an Jesosy. Fa mila isorona le tsilo, mila isorona le tsongasonga, mila diovina le tany, mila asaina le tany. Miala zay tsy avy amin'Andriamanitra rehetra, fa tsy afaka miaraka ao maizana sy mazava, tsy afaka miaraka ao ny maloto sy ny madio, fa mila vongana vaovao. Halleloja. Esoro masirasira hoy ten'Andriamanitra. Ina mbola mampasirasiranao ao? Ina mbola mampasirasiranao ao? Ina mbola mampaloto anao ao? Ozy ny tompo esoro zany, fa vovony Kristy pasika ao atsika mba ho tonga vongana vaovao, vongana ray. Halleloja. Saotra ny tompo amin'izany teny zany, ary tsy teny andalo andalo fotsiny zany, fa mila fanapahan-kevitra entitra. Mila fanapahan-kevitra entitra. Tady tio le teny teo a. Kapainao izy dia hodorana. Io dorana io tsy hoe mahay mandritra indray andro dia tsy mahay tsony avy eo. Mandrakizay io mirehatra foana. Ary mandrakizay mare marary zay hany. Fa tsy hoe efa zatra an'le marary dia tsy mare marary tsony. Mare marary foana. Mare mamay foana. Mare fangiry firina foana. Rehefa tafasaraka amin'i Jesosy zany ary mandrakizay io. Ao amin'ny tompo zany dia misy mandrakizay anankiroa. Mandrakizay hankany amin'ny fahaverezana sy ny fahaltona sy ny faharatsiana. May mandrakizay. Fa tsy ohatry ny fampianarana santoka maro hoe ny fanahy tsy mahare tsony rehefa maty dia tsisy tsony ianao. Lainky zany. Rehefa foron'Andriamanitra ianao mandrakizay dia mandrakizay ianao. Na mandrakizay sambatra na mandrakizay mijaly. Fa diranovana nge le lampanankarena dia naniraka ny Lazarosy hoe asavy manatsopoka ny tanany atao vavaka satria nare mamay foana izy tao. Nare mamay foana izy tao. Aty tena lazaina amintsika mihitsy zany hoe zay ny tenin'Andriamanitra. Afo tsy ho maty mandrakizay ozy fa ry afo solofara. Fa ny anankiray fahasambarana mandrakizay ao amin'i Jesosy. Iza ny fidinao? Manapa-hevitra androany ho an' Jesosy. Ho an' Jesosy. Amo tsara ho an' Jesosy. Halleloja. Saotra ny tompo. Saotra an' Jesosy. Zay manafina fahotany tsy ambinina, zay mitsotra ka mafoy azy, mahazo famelan-keloka. Tsoro ny fahotavanao eo amin'i Jesosy. Tsoro ny heloka ao eo anatrehan' Jesosy. Zay mitsotra ka mafoy, fa tsy vitany hoe mitsotra fotsiny, fa mitsotra ary mafoy no mahazo famelan-keloka. Hita n'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy. Salamy 8:30. Hitany daholo ny ataontsika. Hitany daholo ny eritreretin'ny fotsika. Hitany daholo ny eritreretintsika ao anatintsika ao. Hitany daholo momba antsika rehetra. Fa androany mbola fotoana fahasoavana. Mbola fotoana famindrapo androany. Halleloja. Aza veloha mandalo zany teny zany. Azo hitonana ny tenin'Andriamanitra. Afoizo ny fahotana. Afoizo zao tontolo zao. Afoizo ny toetra ratsy ny fomba ratsy rehetra. Fa Jesosy no manafaka anao amin'izany. Tsisy manafaka anao fa tsy Jesosy. Halleloja. Mbola te-hiteny aminao misy hoe tsisy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy. Misy mantsy olona mieritreritra dia hoe Andriamanitra dia iray ihany. Andriamanitra dia iray ihany fa ny fomba andehanana azy samy manana ny azy. Dia hoe sy ny Islamo voavonjy koa hoe voavonjy fa mankany amin'Andriamanitra iny fa fomba hafa ny andehanany ihany. Ny Bodista voavonjy koa iny fa Andriamanitra tokany ihany fa fomba andehanany ihany amin'ny alalan'io anazy io. Ny mpanao yoga sy ny mpanao mpanompo sampy ny mpanao skida voavonjy daholo reny fa Andriamanitra ray daholo ny arahana amin'io fa ny fomba andehanana any no samy hafa. Lazaiko aminao fa diso zany. Diso zany. Raha vao tsy Jesosy no arahana, raha vao tsy Jesosy no ekena, raha vao tsy Jesosy no hatonina, raha vao tsy mibebaka ary manaiky an' Jesosy Kristy, maty daholy, voaozina daholy, very daholy, any amin'ny fahaverezana daholy. Fa tsisy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Halleloja. Tsisy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Tsisy lalana hafa. Hoe lalana telo na lalana efatra. Jesosy ihany ny lalana. Izy ihany ny lalana. Izy ihany mila atonina. Izy ihany mila atonina. Ananantsika fiainana mandrakizay. Voninanadio anao izy androany. Voninanadio anao izy androany. Voninanasa anao izy androany. Voninanafaka anao izy androany raha vonina ianao. Aza manamafy ny fonao. Hoy voasoratra hoe anio raha iain'ny feony ianareo dia maninona?
aza manamafofonareo. Sotra Jesosy amin'izany teny zany, misy teny milatsaka ato androany, misy asa fanahy mahery vaika eto androany, misy sabatra milatsaka eto androany, misy manamafimafo aho, misy mihidy varavarana aho, misy manamafy atoka aho. Androany Jesosy tsy manaiky. Androany Jesosy mitaky anao mihitsy hibebaka. Androany Jesosy mitaky anao mihitsy hamotsitra fahotana. Zay ny zava-dehibe. Voadio ianao, hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Androany Jesosy mitaky an'izay fanapa-kevitra zay. Re ary zay teny zay androany. Re zany teny zany androany, tsy handalo maina aminao zany fanapa-kevitra aminao indray zao. Tsy vola sy arena ny angatahana aminao, tsy fitaovana ny angatahana aminao, famoizana fahotana ny angatahana aminao, fa ny loratena ho an' Jesosy no angatahana aminao. Fa manafaka anao Jesosy lazaiko anao zany, manasitrana anao Jesosy lazaiko anao zany, manova anao Jesosy lazaiko anao zany. Halleloja, halleloja. Miaso anao Jesosy, na izy ianao na izy eto androany. Tsy mijery ny akavanana ianao, tsy mijery ny akavia ianao, fa anao rery io. Ianao sy Jesosy rery, ianao sy Jesosy rery, ianao sy Jesosy rery. Ary mandrakizay anao ny resahany eto, fa tsy ny hafa sy ny eo akaikinao, fa ianao sy Jesosy rery. Ianao sy Jesosy rery. Meteza ho diovin' Jesosy, meteza ho afahan' Jesosy, meteza ho vain' Jesosy, meteza moy fahotana. Halleloja. Saroko ny ten'Andriamanitra milaza any amin'ny Hébreo any, aoka tsika hiala amin'ny ota malaky mahazo atsika. Inona ny ota malaky mahazo anao? Jerevan' Jesosy tompony finoana ozy. Halleloja. Androany raha lasaina bavy, androany iza tonga eto androany, voakaikitry mena rany ianao. Fa zao vahaolana nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, manaova mena rana varahana, atsangano iny, zay mijery an'iny avy eo ka nahazo an'le kaikitra. Rehefa mijery an'iny izy sitrana indray, velona indray. Voakaikitry mena rana ianao, tao anatin'ny fahalotona, tao anatin'ny fahotana, tao anatin'ny fankidiana, tao anatin'ny tsy fitiavana, tao anatin'ny lolompo, tao anatin'ny tsy fahamarinana, tao anatin'ny fijangajangana sy ny maro hafa rehetra. Androany tahaka ny nanandratana ny mena rana tany anefitra no hanandratana an' Jesosy, ka zay mijery azy dia ho velona. Iza ny vonona moy ny fahotany androany eto, iza ny vonona moy ny fahotany ary tena hoe hijery an'le mena rana ela, le mena rana. Jesosy Kristy mitsangana eny am-pitoerana eny, mitsangana eny am-pitoerana eny. Anao sy Jesosy io, raha menatra ao anao Jesosy eo mason'ny olona, ho menatra anao koa rehefa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mijery ny hafa ianao sy Jesosy rery androany. Fa lazaiko anao fa fahasambarana ny any an-danitra, fifaliana ny any an-danitra, fifaliana ny any an-danitra. Rehefa nanaiky an'i Jesosy ianao, tsy mandasa anao i Jesosy io. Halleloja. Tsy manameloka anao i Jesosy io, raisiny ianao. Halleloja. Misaotra dado, misaotra Jesosy malalo ny am'reto fanahy miverina aminao. Misaotra Jesosy io. Jesosy mahita antsika tsirairay avy. Tiany Jesosy ianao mitsangana io, tiany Jesosy ianao mitsangana io. Ary izy zay manatonatsy ho laviko mihitsy, zay manatonatsy ho laviko mihitsy. Eritrereto ao am-ponao fa eo anoloanao eo Jesosy, ary matoa anao mitsangana tsisy afenonao tsony ao anatinao. Vakiny Jesosy ny fonao, vakiny Jesosy ny eritreritrao, vakiny Jesosy ny ao anatinao rehetra. Ary manadio izy zao, tsy manadikadina anao izy, tsy manadikadina anao izy, fa zay nitsoronao rehetra ianao ampotsy miloka eo, fa izy ny mahita azy. Efa manafaka anao izy zao, efa mamela anao izy zao. Miracle zany, miracle zany, miracle zany. Jesosy malala miasa, miracle zany. Fa hovainy ianao. Saotra dado, zao fotoana zao fanamasina mikasika anao nao ny mpitsanganany iny. Zao fotoana zao ny tompo manafaka anao, manafaka anao, manafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay fatipato satana rehetra mamatotra anao, fanahany fahalotona, voaka amin'ny anaran'i Jesosy zany, voaka amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fanahany fijangajangana, fanahany fijangajangana, ny fanahany fijangajangana efa resin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana.
nitsahany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana miala aminao koa zany manafaka anao Jesosy halleloia mahery io Jesosy io tsy toy io Jesosy io le lehilahy mahery rehefa io no miditra eo amin'ny toerana iray manaiky ny zavatra rehetra manaiky ny zavatra rehetra manaiky ny fanahy ratsy rehetra mangorona ny entany androany aminaran'i Jesosy zay fanahy ny fahafatesana amin'ny toetrany zay fanahy ny fahasiahana ny fanahy ny fahakizitina ny fanahy ny fahatezerana zay lolopo zay tsy fitiavana tsy fahamarinana rehetra zay fanahy rehetra tsy avy amin'ny tompo mangorona ny entany androany miala amin'ny anaran'i Jesosy manalavitra anao zany tsy tiany intsony ny toetra ao aminao satria ilay masin'Andriamanitra anao anatinao ilay masin'Israely no ao anatinao ilay masina indrindra no ao anatinao ary rehefa ilay masina indrindra ny ao anatinao tsy tamanao intsony izy tsy tamanao intsony izy manafaka anao Jesosy manafaka anao Jesosy manafaka anao Jesosy inoy zany fa raha ny zanaka ny manafaka ho afaka tokoa nareo raha ny zanaka ny manafaka ho afaka tokoa ianareo manana zavatra tsara be dabe omenanao Jesosy manana zavatra tsara be dabe omenanao Jesosy solotonao intsony zany tsy atakalinao amin'ny zavatra hafa intsony zany fa raisinao feno ny famonjena raisinao feno ny fanafahana na izy eto na izy halleloia halleloia tsy manameloka anao aho Jesosy amin'izao sisa ho aza manota intsony ny tsy anotanao intsony ny afo fanahy ao anatinao Jesosy Kristy ao anatinao mivavaha eo mpitoerana eo eo mpitsanganana eo vavaha ianao fa manafaka anao Jesosy
Misaotra Jesosy io. Afaka mipetraka nareo a. Jesosy nahita anareo. Jesosy mahita ny fahatsoram-po a. Tetiky ny devoly dia zao anameloka indray rehefa avy eo. Fa zao no lazaiko. Tsisy fanamelohana an'izay rehetra ao amin'i Jesosy. Amen. Romanina 9:9 tsisy fanamelohana amin'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Avoziko ny zavatra rehetra hozy Jesosy. Indro efa lasa ny zavatra taloha. Tonga vaovao ao amin'i Jesosy. Da tena tao amin'ny fahatsoram-po ary tao amin'ny tsim-po nanatonanao an Jesosy. Teo amin'ny fanjakan'ny fitiavana ianao. Ao amin'ny fanjakan'ny fahafahana ianao. Ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Tsy voageja izany tsoa. Halleloja. Tsy voafatro izany tsoa. Fa vita tompo-kase ianao efa nanolo tena teo. Tsy hitantsika maso zany. Fa ny any an-danitra manao an'izany. Ny anjely mahita an'izany. Tompo miasa. Tsy hitantsika maso zany fa ny tompo manao an'izany. Ary azoko antoka zato isan-jato fa izay tena nanaiky an Jesosy teo, nanolo tena ho an Jesosy marina teo. Ozy ny tompo hoe vita tompoka vatsy ianao. Tsy afaka amin'i Jesosy tsony ianao. Halleloja.